Mirabantsika rehetra tafavory ary miara-ndre ny tenin'Andriamanitra indray amin'ity andro an'ity. Iariva afaka isika alohan'ny zavatra rehetra. Misaotranao izay Andriamanitra fa mbola isan'ireo velinaina ary mbola afaka ihany koa nomenao an'izao fotoana izao ahafahana indray mifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Indray io ianao dia eny an-danitra ary mahafantatra ny zavatra rehetra izay mitranga ety ambonin'ny tany ary ny dianay rehetra dia ambany masonao avokoa ka na inona zavatra ataonay amin'ny afina dia tsisy miafina aminao zany fa miary ary eo anatrianao zany satria tsy takatry ny saina ny fiasanao sy ny fijerinao. Ianao eny lavitra eny dia mahafantatra ny mpanota na dia tsy mandika akory ary ny teninao. Ankehitriny dia faly izay satria andeha indray ny teninao ary voalohany indrindra amin'izany dia mifona aminao amin'izay rehetra tsy nahatanteraka anay ary aoka ny fanahinao masina no hitaridalana ary koa ampiteny ary hanazavany tsirairay avy amin'izay teny izay hoentina hifampahirezana an'io. Voninahitra anao Andriamanitra rainay io amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Tenin'Andriamanitra izay hoentsika hifampahirezana androany dia miantefa indrindrindrindra ho an'ny tanora ny zatovo. Eny misy ihany koa moa misy ny olona ataontsika hoe efa lehibe nefa mbola manao fiainana tanora dia miantefa aminazy ihany koa. Eny na ho antsika ihany koa aza na dia tsy manao fiainana tahaka ny tanora dia mety efa amintsika ihany koa izao tenin'Andriamanitra izao. Tenin'Andriamanitra izay voalazany amin'ny mpitoroteny 2:15-7 dia voalaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mifaliry zatovo dia mbola tanora ianao ary eo ka ny fonao ampifaly anao amin'ny andro fahatandranao ka mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Amen. Rehefa mahalala amin'ny tompo raha mandre izany tenin'Andriamanitra izany dia zavatra tonga aloha andohako teny hoe tahaka ny mampirisika izany ilay tenin'Andriamanitra satria hoe mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao sady mampitandrina izy eo ambany hoe tandreminy fa fahotsaraina amin'izany zavatra rehetra izany ianao. Izany hoe izay ilay Andriamanitra tsy manery. Andriamanitra dia noho ny fitiavany dia mamelanao andeha mametraka ny lalàna izy mametraka ny zavatra takiny amintsika izay hoe izay ny atao hoe sitrapony fa kosa tsy manery anao izy tsy maintsy sakanana ianao amin'ny zavatra tianao atao. Andriamanitra raha nilaza ilay voasoratra amin'ny Jaona 10:20 hoe tsisy maharombaka izay ompelan-tanany raiko ozy Jesosy. Izany hoe tsisy maharombaka fa izy tsy niteny hoe sakanany koa izay te hivoaka eo ampelan-tanany izay teo ambanin'ny fanatrehany izay teo ambanin'ny fijeriny dia tsy ho sakanany velively satria izay hoe Andriamanitra fitiavana. Anio izany tsika dia hijery manokana hoe inona ny tokony ataon'ny tanora amin'ny fiainany satria zavatra saripady ary saropidibe tokoa izany hoe fahatandràna tsy azo ozy izy ny fiteny baiko izay hoe ny tsy mibrûle etapy fa tsy maintsy mandalo amin'ny atao hoe fahatandràna ary io ny tena karazana hoe periody angamba periody atao hoe vaninandro tena tsara indrindra dia ny fahatandràna satria aorianan'io dia ny fahaterana atao alohan'io dia ny fahazazana fa io zany ianao mahatsapa ny zavatra rehetra migohan'ny fiainana ny zavatra rehetra izay hitanao hoe tsara dia eo no hitanao azy. Dia inona moa zany raha miteny izy hoe ataovy izay sitraky ny fonao ary izay jeren'ny masonao mazava zany tenin'Andriamanitra izany hoe ao anatin'ny aiza moa no hitantsika ny atao hoe hita amin'ny masontsika ary aiza no atao hoe izay sitraky ny fontsika izany hoe filany ity nofontsika ity tsy aiza moa zany fa eo amin'ny tany iainantsika ity dia izao tontolo izao. Zao nefa ny zavatra fampitandremana izay nataon'ny tenin'ny soratra masina antsika. Jaona 1:2-9 dia milaza hoe ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ninona filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary rehaka momba n'izao tontolo izao dia tsy avy amin'ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Rehefa mahalala amin'ny tompo tahaka ny hoe mandeha anao zany ka mananjanaka dia milaza amin'ny zanakao hoe fantatra zao fa misy atao hoe jeu mortel andeha ataokontsika hoe mandeha izy manao an'ity rally ity. Efa fantatra zao fa hoe ao anatin'le rally
be deabe ny olona maty, ao anatin'le ralia be deabe ny olona lasa sembana. Kanefa ianao a noho ny fitiavanao an'le zanakao ve dia alefanao ihany izy hoe mandehana ary fatandreminy fa nivokany fa ny maro tamin'ireny nanao an'izy ireny a dia maty sur le coup. Maro amin'izy ireny no lasa sembana amin'izao fotoana izao dia fampitandremana indirecta, fisakanana indirecta, satria nampiteny tokoa ny tenin'ny soratra masina hoe ny zavatra rehetra hozy izy avelany ataontsika daholy, avelany ataontsika daholy. I Paoly moa dia laza mihitsy ao anatin'izany teny zany, voalazan'ny Korintianina voalohany 7:17 1 Corinthiens 10:23 dia milaza hoe ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa, ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Ka rehefa ny zavatra atao no tsy mampandroso na tsy mahasoa dia nanino? Miteraka ny atao hoe ota, miteraka ny atao hoe fahotana. Tsy misy mihitsy zany ny teny hoe tsy mampandroso nefa miteraka tombontsoa ara-panahy. Tsisy an'izany. Fa rehefa ny zavatra zay a tsy mampandroso, tsy miedifie, dia mampiembotra izy zay, na izy a mampijanona, na izy zay a miteraka ny atao hoe ota. Satria rehefa miresaka teo amin'ny mpendohana hoe ataovy zay iry mifonao sy jereny masonao, rehefa zavatra jereny maso zany dia tsarovy tsara fa mora ho an'ny satana no maka fanahy anao a, satria avy amin'ny fijerevana ny fanahy no afahanao zany ny fijerevanao avy amin'ny masinao, io le 5 sens, io no miteraka ny atao hoe fakapanahy. Ozy izy ny Jakoba 1:7-12 ka hatramin'ny 5 hoe Jakoba 1:4-12 ka hatramin'ny 5 dia milaza zao hoe samy ilaim-panahy ozy izy ny olona raha tarihany filany sy ny fitahiny. Ary ny filana ozy izy rehefa torotoroana dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka n'inona? Fahafatesana. Aza mety fitahany ianareo ry lala malalako. Zany hoe zany zavatra any dia marina. Rehefa ohatra ianao ka tarihan'ny olona dia milaza izy hoe andaontsika ianao an'izao, fa io tsy mampanota anao io, na io tsy atahorana ane hoe mampiovanao maha-kristianina anao e. Io ane tsy mampiotsina anao fa zavatra mandalo anatin'ny fefakadiny sy ny karazany. Nefa le izy hita hoe zavatra tsy mahasoa, hita hoe zavatra tsy mampandroso, dia rehefa tafaroboka ao anao dia tadidio tsara fa efa tafiditra ao anatin'le arato ianao zay. Kanefa ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara. Ny Mpitoroteny 12:4 dia milaza hoe ny zavatra rehetra ozy izy dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na ny soa na ny ratsy, hoentin'Andriamanitra ho eo amin'ny fitsarana avokoa zany zay zavatra rehetra iverinao nataonao any amin'ny takona any. Mandeha anao dia avy eo tarihan'ny namanao dia manao zavatra miaraka aminy, amin'ny tsy mahasoa na tsy mampandroso, dia hoentin'Andriamanitra. Satria izay no izy hoe zany hoe eo Andriamanitra io zany dia izay manao ny tsy marina dia andray araka ny tsy marina nataony, fa izay manao marina kosa dia mandray marina hozy izy, fa tsy misy fahizahany-tavan'olona eo amin'Andriamanitra. Kolosiana 3:15 zany. Manoloana izany ary satria tanora ianao eo anivon'izao tontolo izao dia inona no tokony atao? Matetika mantsy rehefa eo ambany fahasoavana, ary Paoly mihitsy no misady rese miteny amin'ny olona zay kristianina no teneniny, dia mieritreritra indrindra hoe za tsy isy fanameloana intsony, satria izay le voalazan'ny Romanina 9:1 hoe ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy misy fanameloana intsony. Ka inona ara zany no tokony izy? Paoly mihitsy dia rehefa nampilaza ary nampitandrina Romanina 9:4-12 ka hatramin'ny 15 dia nilaza hoe ny ota tsy manan-kery aminareo, fa tsy ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana. Ahoana ary anota ve isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana? Namaly mihitsy Paoly hoe sanatria izany, sanatria izany, fa maninona nataony hoe sanatria izany? Satria Hebreo 10:2 tapany faharoa iny dia milaza hoe rehefa nodioviny indray mandeha ny mpivavaka dia tsy ho nasiana fieritreretana noho ny ota intsony. Mazava zany tenin'Andriamanitra zany. Dia inona ary zany no tokony atao ny tanora amin'izao vaninandro farany izao? Voalazan'ny mpanao salama ny Salamo 7:7 dia milaza hoe inona ny arovany zatovo ny lalan-kaldehany? Tsy ho voaloto,
dia ny valiny de hoe ny fitandremana araky ny teninao. Isan'izany voalohany indrindra dia inona? Ataontsika hoe grand A dia ny fitaoman-dratsy. Zay zany no zavatra eto amin'izao tontolo izao, satria tsika dia nyresaka teo mandehana araky ny sitraky ny fonao ary zay jeren'ny masonao. Fitaomana daholo zany. Dia zao ny zavatra voalazan'ny ohabolana toko voalohany 1:10 any. Anaka, raha atao amin'ny mpanoty ianao, aza manaiky. Inona moa zany? Rehefa ianao amin'ny lalana tsara, satria ianao mbola kely araky ny voalazan'ny tenin'ny soratra masina, fony mbola zaza ianao dia nahafantatra soratra masina izay nampahendry ianao. Ka raha ohatra ianao zany ka voasarika, misy mitarika ianao ozy izy dia aza manaiky, satria zao ny zavatra tsara ho fantatsika. Dia voalazan'ny Salamy 125 5:20 any dia milaza hoe izay mivily amin'ny sakely-dalana mivilivily dia horoahany Jehovah miaraka amin'ny mpanao ratsy. Horoahany zany hoe afangarony dans le même sac zany. Rehefa miara mivily, zany hoe io le manao an'le fiainana le sady mandeha tsy makatsy, io zany dia voatery horoahany. Tadidio tsara fa ny tenin'ny Paoly dia milaza ny amin'ny Korintiana 1:5-3 dia milaza hoe lasa mety fitahy fanino sy fikambanana amin'ny ratsy dia manimba ny fitondran-tena tsara. Faharoa, any amin'ny grand B indray tsika dia teotsika dia laza hoe fitaoman-drasy. Faharoa indray, io indray le atao hoe mode de vie an'ny olona jentilisy, mode de vie an'ny zao tontolo zao. I Paoly moa dia nampahatsiahy mihitsy hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa miova ny fanavoazana ny saina, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra zay dia tsara sy ankasitrahana no marina. Romanina 12:12. Dia inona zany no style ny mode de vie an'izao tontolo zao zany? Tsy misy mahasoan'ny olona mihoatra ny mihinana sy misotro ary ny mampifaly ny tenany amin'ny fisasarany. Izany koa dia hitako ambanin'ny tanany avy amin'ny tanan'Andriamanitra. Voalaza amin'ny mpitoriteny toko 2:5-20 zany. Tsy misy mahasoan'ny olona mihoatra noho ny mihinana sy misotro ary ny mampifaly ny tenany. Rehefa mandinikitsika amin'ny fiainana amin'izao tontolo izao dia izay tokoa ny zavatra misy. Rehefa miasa mafy mahazo vola dia andeha restaurant na andeha hibrangy ary tsy mamela mihitsy ny atao hoe ny vendredi magnifique fa tsy maintsy mandeha na ny sabotsy. Dia rehefa lahady dia mitsotsotra. Zay le fiainana. Tsisy zavatra mahasoa afa-tsy zay mahafinaritra n'ity nofo ity. Kanefa voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe ho aiza ny direction-n'izy ireny. Zay le mode de vie any zao tontolo zao. Joba 1:20 dia milaza an'izao. Joba 21:13 dia milaza hoe mandany ny androny amin'ny fafinaretana, indray mpimaso monja idinany any amin'ny fiainana tsy hita. Mandany ny androny amin'ny fafinaretana. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza Hébreu 1:5-5 any. Ny fidy mantsy ny ara-ty hitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay ozy izy ny anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Ary inona ihany koa ao amin'ny grand C dia milaza mila mafana ianao amin'ny fanompoana mba tsy ho voasarika. Anisan'ny fiarovany zany. Tenin'Andriamanitra no milaza tenin'ny Paoly any amin'ny Romanina 12:12 dia hoe mahazo toa fahazamalaina aoka afana amin'ny fanompoana ianao satria zay le mahatonga an'i Jesosy nilaza any amin'ny Apocalypse 3:15-16. Fantatry ny asanao ozy izy fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na mafana ianao izy satria maty ianao ka tsy mafana no tsy mangatsika dia efa alohan'ny vavaka sahady. Le afa malala amitoka ny dikan'izany dia zao hoe tsarovy mandritry ny androm-piainanao, mandritry ny fahatanirao, ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro fahataniranao dia ny mbola tsy tonga ny andro mahory ary tsy mbola miatra ny taona anaovanao hoe tsitrako izao. Mpitoriteny 12 avlio tsy kasika ny nofinao ny ratsy fa ny fahatanirana sy ny fahatanjahana dia zava-poana. Mpitoriteny toko 1:10 dia ahoana zany ny fehany? Ho fehan'izay dia zao hoe tsy hoe brûler ny tapin'ny fahatanranao, tsy zay no izy fa ny tokony ho izy dia ianao tokony ho modely, ianao tokony
ho karazana hoe ho tarafin'ny olona satria anao kristianina. Dia ahoana ny voalaza amin'ny Timoty voalohany toko Timoty voalohany toko 4:12. Aoka tsisy olona anao tsinotsino fifatanindranao izy noho ny atandranao, fa aoko tonga fianaranao miny ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fivavahana, amin'ny fitiavana, amin'ny fahadiovana. De faran'izany raha azo atao dia raiso ny tenin'Andriamanitra izay voalazan'ny Petera voalohany toko 4:1 ka hatramin'ny 7 dia hoe koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia aleo mba ho fiadinako izany saina izany, fa izay miaritra amin'ny nofo dia efa afaka tamin'ny ota, mba tsy andanianareo intsony ny andro sisa iananareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra ampy izay ny andro lasa nanaovanareo ny fanaovan'ny jentilisa tamin'ny nandehananareo fijejojoana ny fanaovan-dratry sy ny fisoatoka sy ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra voninahitra ao an'Andriamanitra, antsika kosa fiadanany. Amen.